Dotsika hianatra teknika mahakasika ny bendina androany izy tia mety ataonao amin'ny gitara akoustika, électroacoustika ary gitara électrika fa ny condition fotsiny raha ohatra ka gitara akoustika na électroacoustika ny ampiasainao dia 009 na 008 na tsy mihoatra ny 010 ny anandramanao anazy satria raha le matevina be le ohatrany 1253 reny ny ampiasainao amin'ny corde de mety ho sahirany ianao satria mety ho tapaka le izy. Raha corde gitara électrique moa zany dia mino fa mety lazarintsika ny atao hoe bendina de manainga corde hoe ohatr'izay hoe ataona ara le manainganainga corde zay ny atao hoe bendina. Voalohany aloha betsaka le izy fa ny base de ny ratsan-tanana anankiroa na telo no manainga anazy. Ny tsara kokoa atomboy amin'ny anankitelo. Aka extrait isika ito zao tonalité mi de ato hoe deuxième position amin'ny pentatonique ana mi de lasaritsika hoe le eto ingaitsika hoe de aza atomboka eo amin'ny aloha mianatra anazy raha ohatra ka akoustika le gitaranao so tapaka fa ile eto amin'ny hoe izany ity de ity io zany ingaitsika. Misy zao ingena un ton zany hoe tokony hoe de ataonao hoe ohatra. Misy indray de ataonao hoe averiko zany zay zany exercice hoe de afaka ingainao ihany koa demi-ton le zany hoe zany hoe kely fotsiny fa tsy ingaina be zany ohatra. Zay aloha ny astuce-sika androany raha ohatra ka malina anareo ny mikotrana solo tax zay de sorateo amin'ny commentaire hoe tohizana de raha ohatra indray mitady astuce hafa mikasika ny akoustika fotsiny nareo de soraty amin'ny commentaire hoe akoustika de zay betsaka mangataka no anoizantsika anazy. Misaotra antsika rehetrarehetra de aza dino ny manao partage sy manao réaction. Misaotra tompoko.